Alléluia. Mbola ankafaliana lehibe raha lasana-bavy misy diako ny tokantranonao amin'ity takariva ity manona fiadanana Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy ny tenako. Ety am-piandohanana dia tiako ny mankasitraka an'Andriamanitra. Mankasitraka azy satria mbola omeny tombontsoa, mbola omeny fahasoavana. Manana antony marobe ankasitrahana azy amin'izao fotoana izao ka mankasitraka azy. Mbola afaka mitondra ny teny, afaka mifampahery aminao eto amin'izao fotoana izao na dia amin'ny alalan'izao tambazotra tserasera izao azy. Tsy adino ihany koa mankasitraka ny mpanompony izay dokotera mivady zany, izay manome fitokisana, manome sehatra na hatrany afaka mivelatra amin'izao asa fanompoana an'Andriamanitra izao. Dia mankasitraka azy ireo. Ety am-piandohana raha lasana-bavy dia tenenentana anao aza dino manisy izay mampazy, aza dino mizara izao pedy izao. Mba fahandro namantsika, fahandro havantsika, fahandro fiarabelona amintsika manaraka izao fotoana izao, mba azo ny anjarany ihany koa izy amin'ity fotoana ity. Mialohan'ny anomboantsika ny fotoana dia amaky ten'Andriamanitra tsika. Ten'Andriamanitra izay ovaka itsika, hitantsika eo amin'ny Salamo. Salamo 1:9, andininy 2. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mirao an'i Jehovah, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Andavaka izay manarona ny famindrapo sy fiantrana anao. Amen. Izany ten'Andriamanitra raha lasana-bavy. Tsika ianao amin'izao fotoana izao hifantoka anateraka anatin'izao davaka izao. Mety manana olana ianao, mety misy problème mianjady anao, avelao any izany. Fa Jesosy milaza fa eto anatrehako izy neta mavesatra ao fa izany mianao fitsarana. Amen. Ka amin'izao fotoana izao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Manana antony maro dia maro tsika hisaorantsika an'Andriamanitra. Eny fa na dia tombon'andro iainanao io azy. Tenin'i Jesosy Kristy no milaza an'izany ry havana hoe moa misy aminareo ve mahavita mampitombo na dia iray segondra monja aza amin'ny andro iainanao? Tsisy mahavita an'izany isika. Tsy voaviditsika vola izany, tsy voaviditsika amin'ny arena izany. Ka mila hisaorantsika an'ilay Andriamanitra antsika izany. Aorin'izay dia angataka ny fanahy masintsika hitarika antsika anatin'izao vavaka izao. Satria ny fanahy masina rehefa tsy eo ry havana, tsisy zavatra mandeha amin'izay lohanao. Ny fanahy masina no manodina ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanahy masina afaka mampianatra antsika. Ny fanahy masina afaka mampiaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka mila mangataka ny herin'ny fanahy masina tsika. Mila mangataka ny fanahy masina tsika hitarika antsika anatin'izao fotoana izao mba ny sitrapon'Andriamanitra no ho tontosa sy ho tanteraka eto. Aorin'izay ihany dia hifona isika eo anatrehan'ny Tompo. Ten'Andriamanitra milaza hoe ny fahotantsika, ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ka raha mivavaka isika na mangataka isika dia tsy miheno izy. Izany hoe tsy Andriamanitra no manalavitra antsika ry havana, fa isika no manalavitra azy amin'ny alalan'ilay fahotana izay nataontsika. Ka amin'izao fotoana izao dia hifona isika. Ten'Andriamanitra koa milaza fa raha milaza fa marina isika dia mitahaka mamitaka an'Andriamanitra. Izany hoe tsika dia tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra, tsika dia manana kileo antsika. Izay maha olombelona antsika. Mety misy fahotana ange tsy nataonao ianao mieritreritra hoe tsy nanota, fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa izy ka hifinantsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mba ahafahantsika mahita an'Andriamanitra amin'ity anio ity satria izany no tenin'ny Tompo hoe sambatra hoy izay madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ka ho diovitsika amin'ilay raha sarobidin'i Kristy ny mifontsika, ny saintsika, ny mombantsika iray manontolo mba ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity takariva ity. Aorin'izay dia ho ravahantsika ny fatotra rehetra. Aza dino fa ianao rehefa anao dingana anankiray anatiny an'Andriamanitra, ny fahavalo tsy faly. Ny fahavalo tsy maintsy hanapodika sy handravanao, izay ny tanjony fahavalo ry havana. Ny Satana ange izy tsy mitarika anao hanompo anazy fa izy mitarika anao hiala amin'Andriamanitra mba hahatonga anao very tahaka azy ihany koa. Ka ho ravahantsika ny asan'ny fahavalo. Mety manakatsakana ny fonao, mety manakatsakana anao tsy fantoka amin'izao fotoana izao. Mety mampavesatra ny fonao any, ravahantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria efa nomenao ny fahefana hanitsaka ny maika sy ny menarana ary tsy misy hery matohatra izany. Alleluia. Dia andaontsika ianao izay vavaka izay. Aza valina miaino anahy fotsiny ianao. Eny mety raha tsy mahay vavaka ianao dia mivavaha moramora. Misaora an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra natao tamin'ny fiainanao. Asan-drata no feonao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra sy mankasitraka ary mankalaza anao izay amin'ity takariva ity izay. Manome voninahitra anao izay satria maro ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanay tsy takatry ny sainay Tompo. Na dia ny tombon'andro izay iainanay fotsiny azy dia efa zavatra lehibe izany. Tompo ny fahasalamana izay omenao anay isan'andro dia efa tsy voavidiny amin'ny vola aman-karena izany. Ny fiarovanao anay,
ny famindram-ponao tompo dia lehibe zany ka misaotra anao izay tsy takatry ny saina ny fiasanao amin'ny fiainana izy tsy takatry ny saina ny fitiavanao anay tsy takatry ny saina ny fahasoavanao tompo ka misaotra anao fotsiny izay mankalaza anao izay misy andrahity anao ny avy indrindra misy andrahity anao ny amin'izay misy anao an'ray mankalaza anao izay ianao le Andriamanitra mahagaga ianao le Andriamanitra be fitiavana ianao le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetrarehetra tsy misy tahaka anao raha io tsy misy tahaka anao Jesosy tsy misy tahaka anao tompo misaotra anao izay raha io mankasitraka anao izay mankalaza anao izay manome voninahitra anao izay tompo manana antony maro be isaorana anao izay amin'ny fiainanay satria raha tsy niasa tamin'ny fiainanay ianao raha io tsy tahaka an'izao izay mety tsy tonga teto izahay anio fa noho ny fitiavanao noho ny fahasoavanao noho ny famindram-ponao tompo dia mbola toy izao izahay amin'izao fotoana izao ka misaotra anao izay tenao milaza tompo hoe misaoran'i Jehovah amin'ny zavatra rehetra ka misaotra anao izay tompo amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay satria fantatray fa matohatra an'izao izay tompo dia izao ny planina fantatrao fa mahasoa anay ka misaotra anao sy mankasitraka mankalaza anao izay tompo amin'izao fotoana izao izay fanahy masonao dia miantso anao mila anao izay fenoa izay fanahy masonao fenoa izay tompo aoka izay fantoka tanteraka amin'ity vavaka ity aoka ianao fanahy masony tarika anay ianao hitondra anay ao anatin'izao vavaka izao aoka hietry ny momba anay hietry mazay anay fanahy masonao fa aoka ianao ny hiasa anatinay avelanay hiasa malalaka ianao avelanay ianao hitarika anay anatin'izao fotoana izao fanahy masonao Jesosy mila ny fanatrehanao izay mila nosotrao izay mila ny herinao izay tompo fenoa izay fenoa ianao izay amin'izao fotoana izao mba hafana mifantoka tanteraka ao anatin'izao avavaka amin'ity takariva ity mankasitraka anao zareo mankalaza anao Jesosy amin'izao fotoana izao ihany koa dia manantona ny sisa fiandriananao mifona maro ny zavatra tsy araka ny sitraponao izay nataonay mety misy fomba fiteninay izany fomba fijerinay izany zavatra noho ny sofinay izany indrindra fa ny zavatra navoakanay avo am-ponay tsy araka ny sitraponao raha io ka mifona izay mangataka fanadiovana avy aminao mamindrafo aminay tompo asa jerena araka ny habe ny fahotana izay raha io fa jereo araka ny habe ny rafonao Jesosy jereo amin'le raha soanao le raha saripidinao le raha saripidi izay nalatsako teo amin'ny azo fijaliana efa 2 taona lasa izay nefa mbola tsy maina ary tsy miovatra amin'izao Andriamanitra diovy amin'le rahanao izay diovy ny fahotanay reo sasao izay amasiny indray amariny indray izay tompo mba hadio ny fonay afana mahita ny voninahitra ao amin'ity anio ity afana mahitanao Andriamanitra satria ny teninao milaza hoe fahotana ny efitra mampisaraka anay aminao ka ianao koa ny teny Jesosy fa sambatra izay madio am-pozy ianao fa izy no ahitan'Andriamanitra ka izay androany dia te-ahitanao Jesosy izay hay androany dia te-ahita ny voninahitra ao ka mangataka ny ranao izay mba hanadio ny fonay hanadio ny momba anay ray manontolo tompo amin'izao fotoana izao tenao milaza Andriamanitra hoe efa nomenao anay ny fahefana hanitsaka ny mainga sy ny menarana ary tsy misy era tohatra izany ozy ianao tompo ianao koa nilaza fa izay dia tsy miady amin'ny nofo amandraha fa mifanahy maloto izay any amin'ny rivotra ka ataonay ahoana moa niady amin'izany raha tsy manana le herinao izay raha io ka amin'izao fotoana izao no le fahefana izay nomenao anazy Jesosy anapatapaka ny fatotra amin'izao fotoana izao mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninina ireo endrika fahavalo endrika asan'ny Satana mety manelingelana ny fony tsirairay avy any mety misy fanahy bloqué any amin'ny sainy tsirairay avy any tsy fantoka amin'izao vavaka izao dia raha vaky sy potehiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy izay manaraka izao fotoana izao amin'izao fotoana izao dia miantso ny afo ny fanahy masina andoro ny zana-tsipika rehetra izay tsy nambolen'Andriamanitra anatiny olona tsirairay avy izay manaraka izao live izao tsy manan-kery intsony torako amin'ny afo ny fanahy masina ny planany fahavalo rehetrarehetra amin'ny fiainany tsirairay avy izay manaraka izao live izao tsy manan-kery tsy manam-pahefana intsony tompo amin'izao fotoana izao dia miantso le raha saripidinao andrakotra anay tsirairay avy andrakotra ireo olona izay manaraka izao sy maheno izao live izao tompo tsy ho hita ny masony ratsy fanahy intsony amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy mankasitraka anao raha io mankalaza anao manome voninahitra anao misaotra tompo alleluia amen
toy hivavaka hatranintsika. Ny vavaka ataontsika dia hivavaka isika hangataka toro-tsaina avy amin'Andriamanitra mba hananantsika herim-bavaka amin'ny fotoana rehetra. Ka hisy fitomboana ara-panagoavana izay hitondra fahazavan-tsaina ary famokarana amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Anao an'izany vavaka izany tsika, hifantoka tanteraka amin'ny tompontsika, hangataka rahalahy anankiray amin'izao fotoana izao, izay ekipa miaraka aminahako eto hitondra antsika ao anatin'izany vavaka izany ry avana. Anasan'ny rahalahy Roméo hitarika antsika anatin'izany vavaka izany. Dia anao sehatra rahalahy. Mankasitraka anao rahalahy, mankasitraka anao rahalahy mamea sehatra. Dia eto koa ny tenako dia mankasitraka an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fahasoavany sy ny famorapony amin'ny fitiavana izay meny atsika tsirairay avy, mbola ahafahantsika tsirairay avy indray mihaona sy fampahery ato anatin'izao live izao. Dia mbola mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ny vady ihany koa ny tenako, izay tsy izany fa dokotera ina vady, izay manome sehatra, manome andraikitra ahafahako mitombo sy mivelatra ao anatin'ny asa fanompoana. Dia mankasitraka anareo indrindra tompoko. Dia arakar'izay torombavaka nytenenin'ny rahalahy teo izay dia mialohan'izany nefa antsika dia hamaky tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra vakitsika amin'izany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia toko 7:30-7, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toko: atsoy dia ho valiako ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao. Amen. Dia izany ny tenin'Andriamanitra. Ka hiaraka hivavaka isika dia manasa anao mba tena hivavaka ianao ao anatin'izao fotoana izao, mba tena hangataka amin'Andriamanitra isika, mba hangataka tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra mihitsy isika, mba tena ahafahantsika tsirairay avy, ahafahantsika tsirairay avy hanana herim-bavaka sy hanana amin'ny fotoana rehetra. Dia mba tena hanana herim-bavaka isika n'aiza n'aiza misy antsika, dia tena azoto hivavaka isika ary azoto hangeta-hety isika ny hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra. Dia asan-dato ary ny vavakantsika. Dia mbola misaotra anao hatrany izay ry Tompo Andriamanitra Masina indrindra, raha mbola nitahinao ka nomenao izao fotoana izao. Mankasitraka anao lehibe izay tompony amin'ny firaisapo, firaisan-tsainanay tsirairay avy, fiombonanay ato anatin'izao live izao. Dia mankasitraka anao lehibe izay tompo, satria fantatray fa miasa mahery amin'ny tsirairay avy ianao. Fantatray tokoa tompo fa tena akaiky ny fo izay mitady sy mangeta-heta anao ianao. Koa ndretra izay tompo, mivavaka eto anatrehanao, mangataka eto anatrehanao izay tompo, mba hiaraka aminay hatrany ianao tompo, ary andrakitra fenanay tsirairay avy ilay ositra mahery avy aminao tompo, ahafahan'ny tsirairay avy mba tena hanana fiainam-bavaka tompo, mba tena ao anatin'ny fosaina fanan'ny tsirairay avy tompo ny herim-bavaka tompo, n'aiza n'aiza toerana misy azy, n'aiza n'aiza misy azy tompo, na aiza toerana misy azy dia angatahanay tompo, mba tena ao anatin'ny fosiny sain'ny tsirairay avy tompo, le herim-bavaka, le fanahy avy aminao mihitsy tompo, hitoetra sy ho velona ao anatin'ny tsirairay avy, mba ahafahan'ny tsirairay avy tena mijoro, ahafahan'ny tsirairay avy tsy ho kivikivy, tsy ho ketraketra, ary tsy ho varim-bariana amin'ny fiainany mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ity tompo. Fa tena azoto manjakariva tompo ny vavaka, azoto manjakariva ny hanompo, ary azoto manjakariva tompo hitory ny filazantsara anao tompo. Mitalao aminao izay tompo, aoka ianao fanahy masonao, hirotsaka ao anatin'ny tsirairay avy ianao, ameno ny tsirairay avy ianao tompo, ka mba hitombo ao anatin'ny tsirairay avy tompo, hanana fitombona ara-panahy ny tsirairay avy, hanana fitombona ara-panahy goavana indray ny tsirairay avy tompo, izay tena hisy fahazavan-tsaina lehibe, mba tena hiavaka ny tsirairay avy tompo, mba tena ho fantatra tompo ireo manompo anao tompo, mba tena hiavaka tompo, ary mba tena hivoatra tanteraka tompo ao anatin'ny fahazavan-tsaina ny tsirairay avy tompo, mba tena tsy ho varim-bariana intsony tompo, fa tena hiavaka satria ary handroso ao anatin'ny fanompona sy ao anatin'ny vavaka tompo, ka mba tena ahery indrindra ny tsirairay avy ao anatin'ny vavaka. Koa mankasitraka anao lehibe izay tompo, dia iray nisakalazainy eny anaranao maso, satria fantatray tompo fa tena hisy famokarana lehibe indray ho arotsaka ao amin'ny tsirairay avy, hisy fiovana lehibe indray ho amin'ny tsirairay avy tompo, amin'ny lafiny fiainany rehetra na amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny tsirairay avy, satria miaraka aminao izy ary feno vavaka miaraka aminao izy. Ka misy matoky izay fa any masonao fa tena hiova ny fiainany tsirairay avy, ary hiova indray ny fiainam-panahy tsirairay, indrindra fa ao anatin'ny fomba fanompona ianao tompo, fomba fanatanterahany adidy aman'andraikitra ao anatin'ny asa fanompona, dia tena hiova satria feno fiainam-bavaka miaraka aminao ny tsirairay avy. Dia atolo-tsainao tompo ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra mandrakizay. Dia atolo-tsainao irery ihany izany tompo, fa tsara ianao amin'ny anarana maherinao Jesosy Kristy tompo, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Saotra tompo.
Alléluia. Amen. Mando alikia na nawe fafantatu faanawa idrasa datu Enfin, un feu mal et pas comme sauf ton sang.
izao fotoana izao raha sy ranabavy a ka manasa anao a andray noty kely zay mba azo raisina ihany a mandraisaka izy stylo raha afaka mandraika izy stylo satria tsara kokoa ny teny a raha mitoetra raha soratana noho toy izay a mandalo fotsiny. Mialohan'ny hidinana ny teny famparezana ao aminao dia andao hivavaka sasy anao. Hivavaka tsika mba tena teny avy amin'Andriamanitra no voateny eto. Mba ny fanahy masina ny tena ampiteny anao eto amin'izao fotoana izao mba hakasika ny fiainanao. Teneny ny tompo rehefa mivavaka ianao hoe tompo a, hoe teny anankiray avy amin'ny mpanomponao mba hakasika ny fiainako fa hiteny aminao Andriamanitra. Amen. Dia asan-data ny feonao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, mbola tsy mitsahatra misaotra sy mankasitraka anao izy amin'izao fotoana izao. Tonga ny fotoana izay hitondrako ny teninao raha io ka mivavaka amin'izao fotoana izao. Aoka tsy izany hita, aoka tsy izany hiteny Andriamanitra, aoka tsy mombany hiteny eto, fa aoka ianao fanahy masina ny hanokatra ny vavako, aoka ianao fanahy masina ametraka teny eo amin'ny lelako mba hakasika ny fiainan'ny zanakao izay manaraka izao live izao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao raha io, mankasitraka anao fanahy masina amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo a. Alléluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao lahy fanabavy a, ny fampiarezana izay hoentiko amintsika eto a dia ny fibebahana. Teny izay hoentiko amintsika eto androany a dia nitondra ny lohateny hoe fibebahana. Fa maninona moa androany no safidy ny fibebahana? Rehefa namaky baiboly a raha lahy sy ranabavy a dia izay no mikasihan'ny tompo anao hoe mitory fibebahana. Ndao maka ny ten'Andriamanitra tsika eo amin'ny Matthieu 7:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebahy ianareo izy ny teny fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy Kristy no miteny an'io hoe mibebahy ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy Kristy ry havana rehefa tonga teto ambonin'ny tany dia misiôny dia hitarika antsika akany amin'ny famonjena. Hitondra antsika makany amin'ny famonjena. Izay ny misy ao an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny fahazavan'izao tontolo izao. Itsika izay ny natao anatin'ny aizana dia niposaka ny fahazavana dia i Kristy izay. Izy naka antsika tao anatin'ny fahamezinana, mitondra antsika nakany amin'ny fahazavana. Izy no mitaridarana antsika, izy no mampianatra antsika, izy no mitondra antsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay mahatonga azy isaky miteny dia hoe mibebahy ianareo fa miakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay foana ny betitenin'ny Kristy a, isaky ny mampianatra izy, isaky ny mitory izy, matetika tsy maintsy voateny izay mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Inona moa hoe mibebahy ianareo a fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra? Inona no tian'ny tompo a ho ampita amin'io fampianarana io? Ilay hoe mibebahy ianareo manko a, misy ny olona mandray atendry. Ohatra anahy zao tamin'ny izaho mbola tsy tena nanompo a, dia ilay hoe mibebahy, mivavaha ka aza mitsara. Dia izaho mieritreritra hoe mivavaka izany ianao dia tsy mikipy foana dia mivavaka tsy mitsara dia tompo ahoana ary ny ahavitako an'izany. Tsy izay ny tena hevitry ilay hoe mibebahy fa aza mitsara. Tsika mila mivavaka farafahakeliny intelo isan'andro. Farafahakeliny no iaho intelo isan'andro mila mivavaka mifandray amin'Andriamanitra. Fa le tena hoe mibebahy ka aza mitsara, manaova ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ho avy toy ny mpangalatra hoy izy Kristy, tsisy afantatra. Na dia ny zanaka aza tsy afantatra fa ny ray ihany ny afantatra. Moa raha soron'Andriamanitra tampoka aminao ny fanahinao, ny ainao, dia ho aiza ny fanahinao ary? Raha nanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, tao anatin'ny fankataovan'Andriamanitra ianao, tao anatin'ny alalan'Andriamanitra ianao, nanaiky ny tari-dalan'ny fanahy masina ianao, raha izay foana ny iainanao, izay ilay nitenen'ny tompo hoe mibebahy fa aza mitsahatra, ka namaty azy ianao a, na tonga tampoka azy Kristy tsy tokony misy atahoranao satria ianao fa tsy maintsy handova an'ilay fiainana mandrakizay. Amen. Ten'Andriamanitra milaza Matthieu 4:7 hoe ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoro teny Jesosy ka nanao hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary tamin'izany andro izany hozy izy dia nanomboka nitoro teny Jesosy ka nanao hoe mibebahy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tsika mila mibebaka, mila manaiky ny tari-dalan'i Kristy tsika. Izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Hozy Jesosy, tsy misy mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Tsy afaka ho dinganinao izany Jesosy. Tsy afaka ho dinganinao Jesosy. Fa ianao mibebaka manolo tena. Izay ny dingana mankany amin'ny fibebahana, lalina mankany amin'ny fibebahana.
manaiky ianao fampanota, manaiky an' Jesosy Kristy ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanao, manaiky ianao atao batisa amin'ny rano tahaka nataon'i Jesosy Kristy. Rehefa avy eo ianao manaiky ny tari-dalan'ny fanahy masina makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny lalana ao anatin'ny fibebahana. Izay ny lalana hitaritan'ny Kristy antsika raha lasa ranabavy. Hoentin'ny fanahy masina ianao rehefa avy eo mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao manapaka amin'izay ianao. Satria ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao raha lasa ranabavy ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ny fanjakan'Andriamanitra misy mieritreritra hoe mbola tsisy ny fanjakan'Andriamanitra fa miandry paradisa. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa misy amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra izay any amin'ny Lioka 10:20 izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy Kristy. Ary ny olona tsy nanao hoe indro ety na indro ery, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anaty nareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Izay no lazain'i Jesosy. Jesosy no niteny an'io ry havana. Fa tsy izany no niteny an'io. Tsy teniko na teny sambyjamboroky tanin'olona io, fa Jesosy no niteny an'io. Hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Inona moa ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika? Itsika rehefa manao sitrapon'Andriamanitra, miaina amin'ny fankatoavan'Andriamanitra, miaina amin'ny didin'Andriamanitra, miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra, manao sitrapon'Andriamanitra, dia ao aminao ny fanahy masina, ao aminao Jesosy, dia ao aminao izany ny fanjakan'Andriamanitra, ao aminao ilay fanjakana mpanapaka. Izay mahatonga an'i Kristy niteny tamin'ny mpianatra hoe efa ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ao aminao Jesosy, izy no manjaka. Tenin'Andriamanitra miteny, tandrovo ny fonareo izy mihoatra ny zavatra rehetrarehetra. Fa mifonao Andriamanitra no mitoetra. Ka rehefa mifonao Andriamanitra no mitoetra, mazava ho azy ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra dia manapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Fanjakan'Andriamanitra dia manapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ninona alefa an'ilay fahavalo, ninona zavatra miseho ao, dia manapaka ianao rehefa aminao ny fanjakan'i Kristy. Amen. Ka fohifohy izay fampianaran'izay raha lasa ranabavy. Kelikely izay fampianaran'izay ry havana. Fa mino fa samy mahazo ny anjarantsika tsika amin'izany tena alefan'Andriamanitra izany. Fotoana izao ho anao, raha mbola tsy mibebaka ianao, fotoana izao mibebaha, fa efa tena akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ho anao, raha efa mibebaka ianao, fa mbola mivilivily lalana, fotoana izao hiverenanao indray amin'ny fitiavana voalohany ao amin'ny Kristy. Mbola tsy tara ianao ry havana. Izay ianao izay mahay sy mahay tany amin'izao fotoana izao, mbola tsy tara ianao. Fa miverena ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Miverena ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra dia tianao loatra ry havana. Andriamanitra dia tianao loatra rahalahy. Andriamanitra dia tianao loatra rahavavy. Ho anao io izay mahainao anahy io amin'izao fotoana izao. Tena tianao Jesosy. Tena tianao Andriamanitra. Ny zanany lahatokana aza na foiny no ny fitiavany sy ny fitiavany anao. Andaontsika hibebaka. Andaontsika hibebaka ho antsika izay mbola vilivily lalana. Ho anao izay mbola varimbariana any fiainan'izao tontolo izao. Fotoana izao. Andao hibebaka. Ny zavatra eto izao efa miara tanteraka daholo. Efa porofony ny Baiboly ny zavatra amin'izao fotoana izao ry havana. Fa efa misehoseho daholo ny famantarana ny farany amin'izao fotoana izao. Fa andao hibebaka. Andao hibebaka mbola tsy tara. Andao hibebaka tsika. Andao hivavaka amin'izao fotoana izao. Manasa anao hivavaka amin'izao fotoana izao. Sady hivavaka ho anao. Ianao dia manana fangetahitana amin'izao fotoana izao. Manana fangetahitana ianao amin'izao. Hivavaka anao averena izao vavaka izao. Averinao any am-pona manginana. Raha afaka miteny ianao dia mitenena. Mamerina izao vavaka izay ho ataoko izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra sy mankasitraka anao raha io. Amin'izany teny izany. Amin'izany fampianarana izany. Izay nalaofanao teto androany Tompo ahy. Dia misaotra anao ahy. Raha io, ho anahako amin'izao fotoana izao. Izay mety mbola mandeha tsy tamy sitraponao. Mety mbola misy zavatra maro tsy araky ny sitraponao nataoko Andriamanitra. Mety ny vilivily lalana. Dia mifona Andriamanitra.
mifona tanteraka eo anatrehanao mamindrafo amiko tompo fa manomboka androany raha eo dia isaraka amin'ireo vonona ny anaradianao isaraka amin'ny ratsy fanaoko Andriamanitra sasao amin'ilay rasoa anao Jesosy sasao amin'ilay rasaribidinao Andriamanitra mandray anao manomboka androany raisiko ndray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha eo mankasitraka anao mankalaza ary manome voninahitra anao misaotra tompo Alleluia amen. Efa madivadia hifarana ihany moa fotoanantsika ry havana amin'izao fotoana izao fa mbola tiako ianao raha mbola hitohy vavaka hifantoka amin'Andriamanitra ihany amin'izao fotoana izao aza tapahana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra andeontsika hivavaka indray amin'izao fotoana izao ho an'ireo rahalahy havana zanaka ray aman-dreny fianakaviana olo-pantatra ireo olona izay andeha hiasa amin'ity takariva ity mba ho arovan'Andriamanitra ahita fity amin'Andriamanitra any amin'ny toeram-piasana sy andraikitra izay raisiny ihany izy ireo tsisy sakatsakana tsisy blokazy tsisy loza azo azy ireny andeo hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny izay atory ihany koa mba tena ho arovan'Andriamanitra ho didin'Andriamanitra ny anjely ny fanahiny izy ireo mba tsy ho voakasiky ny masony ratsy fanahy sy ny tanany ratsy fanahy izy ireo izay atory amin'ity alina ity ary angatahantsika ihany koa mba ho vangin'Andriamanitra itsika izay atory amin'ity alina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asandrato ny feonao raha dia ataovy izay avavaka izay raha io mbola tsy mitsahatra misaotranao manandratra ny feonay izahay amin'ity hariva ity mankasitraka anao hatrany izay tompo mbola ahafahanay mijoro ho an'ireo olona izay andeha hamitany andraikitra ny amin'ity hariva ity mety misy fianakavianay izy ireny mety misy vadinay mety misy ray aman-dreninay mety misy zanakay mety misy zokinay rahalana na bavinay raha io ianao tompo mahalala izany fa mivavaka izay amin'izao fotoana izay mijoro azy ireny aoka ianao Andriamanitra hitaridalana azy aoka mitana maherinao Jesosy nomba azy aoka ianao tompo handidy ny anjelinao hitombo manodidina azy ireny tsisy loza azo azy tsisy blokazy azo azy any amin'ny toerana liany any amin'ny andraikitra izay ataony zareo amin'ity takariva ity any amin'ny asany any izany tompo ary mivavaka ihany koa mba ahita fity izy ireo any amin'ny andraikitra sy asany tsirairay avy any tompo malalao petrako fenampelantanao momba azy ireny ianao tompo miaraka aminy ary mivavaka ihany koa amin'ity takariva ity ho an'ireo izay atory aoka ianao tompo amangy azy tsirairay amin'ity alina ity ame vision tsirairay amin'ity alina ity ame fiadanana tsirairay amin'ity alina ity didio ihany koa ny anjelinao tompo hitombo manodidina anay mba tsy ho hitany masony ratsy fanahy izay ianao tompo mivantilampy fiarovana anay ianao hiaro aminay tsisy loza tsisy ratsy akasika ny toeram-ponenanay Andriamanitra amin'ity takariva ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako sy angatahako izany vavaka izany misaotra tompo Alleluia amen amen mialohan'ny tsodrano sy mivavaka fisaorana dia amaky tenin'Andriamanitra tsika tenin'Andriamanitra izay ho vakiako aminao dia hitantsika ao amin'ny salamo fa araky amby roapolo amby zato andininy faefatra hatramin'ny fahafito salamo fa araky amby roapolo amby zato andininy faefatra hatramin'ny fahafito izao mivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indro tsy matory raha rendrehana ny mpiaron'i Israely Jehova ny mpiaro anao Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao ny masoandro tsy mba amely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra eny hiaro ny fanahinao izy amen efa nivavaka tsika teo nangataka tamin'Andriamanitra dia mino ary matokiry havana fa Andriamanitra tsy amaly tsy hijery fotsiny atsika amin'izao Andriamanitra amaly ny vavaka tsika Andriamanitra dia miasa amin'ny fiainantsika amen andao atsika hisaotra azy amin'izao fotoana izao ankasitraka azy tsika tamin'ny fotoana androany tamin'ny fanatrehany tamin'ny famindrapony tamin'ny teny izay nentina teto dia sy ny vavaka rehetra izay nataontsika teto dia hisaotratsika n'Andriamanitra izany ka andaontsika nandrapeo hisaotra azy raha eo mankasitraka anao sahady izahay manome voninahitra anao midera ary mankalaza anao raha io misaotra anao izay tamin'ny fotoana androany izay namenao anay nafanay ny vavaka nafanay ny fampahery nafanay ny hen'ny teninao nafanay tompo malalo nahafantatra zavatra
avy amin'ny fanjakanao. Tompo mankasitraka anao koa tamin'ny fanatrianao fotoananio, tamin'ny famondanao fo taminay, mankasitraka tamin'ny hery izay namenao anay raha io. Tompo misy andraha tamin'ny avy indrindra ianao. Ianao ilay Mandriamanitra mahagaga, tsy misy tahaka anao raha io, tsy misy toanao Jesosy, ankatsiainay ny tsisy saotranao. Mankalaza anao izay amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Misy saotranao Tompo. Alleluia. Amen. Mitsotra an'izay fampizarantsika ry havana, dia hitantsika eo amin'ny Salamo. Salamo 7:1-5. Apetrao ambony lohanao ny tananao ankavanana, dia tsofo rano ny tenanao. Entiko fahasoavana sy famindrapony anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Amen. Dia samotenin'Andriamanitra daholo Tompoko.
faliambe pera unituko fapandese pandese 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 Sepan les